Gastitan Taragas. Record FM manombotra anao izao. Rea-reanainy. Rea-reanainy. Nosoratany Besoazy. Aliva, Lila, mamilalaina, vonona ary oloravaka. no anome aina ny tantara. Nandray feo, Dezy. nanatotosy miarify. Rea-reanainy. Rea-reanainy. Rehetra izao ny jifa dia hanoanana sy antsika no azo fijaliana ampitondrainao anay telo mianaka. Efa ty akaiky ty lehilahy masina miakatra ny moramanga. Manina mora raha tonga dia antsika atao anaty lalam-by rehetra potiky ny masina. Satria toy izao koa ty kely anapahavo kosa aleo velomotry ny any. Nefa todisako menaky ny haiko ve? Aiza nefa ny avelomako kambana mianadahy. Tsy raha akoranga lomaty izy amin'izay sambatra amin'ny fanahany. Mamela hano izao fahotako izao ry tompo. Mamela hano fetra fa tsy fety ho asa aho. Fa manatona ilay masina. Ratsy siko dia fetra menaky ny isa. Inona mbola hijanonanao eo ry vero a? Hoe andao oto fa efa hita izay ny antony tangoronan'ny olona teo. Reny adala koa manipy ny zanany vao efa bolana ny anaty lalam-by izany e. Tsara aza mba tsy potiky ny lamasinina teo. Jifa, tena mahonena io zazakely io. Ka na honenan'io azy ianao dia afaky ny anininy. Efa raisy mipitandro filaminana ny andraikiny. Andao oto fa betsaka ny asa miandry. Jifa hoa, dia tsy mba malahelo io zazo io ve ianao e? Amin'ny mareny ahy dia tsy tantoko mahita azy mijaly ohatr'izao. Ka zanaka ao anie io e. Na izany azy. Tsy tokony apetsy-bolo anao izany na kely ary. Marary ny haiko na tsy zanako azy ary ny jifa. Alaiko taizaintsika. Fidera madoty ve mitapy e. Itsipona ny zaza efa narin'ny olona. Zangany nanamboatra an'io. Tsy mita amin'izany jiba. Tahin'Andriamanitra re ianao ry ny jifa sa dia manao an'izany. Zaza tsy mamatsiny ange io. Aoka izy mijerena fa tsy mifahotandray aman-dreny mihitsy. Mba fantatra moa ry vero ny sarahako tamin'ny vadiko taloha. Ny jiva tsy te zaka sarja be dia be. Keny, fantatro tokoa izany saingy raha izay zaza ray ve dia tsy ho velontsika ary ny jifa. Moramora ery ty filazanao azy zaza vao efa bolana io ry vero e. Ka izay ankelezan'izay indrindra no hitserantsika azy ry ny jifa. Tsy mbola zoany ny mitondra azo fijaliana. Zaza mila fitiavana avy amin'ny ray aman-dreny. Manana zo ivelona sy iriary. Manana zo hitafy, zo hisakafo, ary zo hianatra. Zangany nampitondra azo fijaliana azy. Andray kosa ty ianao. Avy eo zaza vao minono. Vitanao ny antoka ny solonono amelomana an'io. Ino eo ihany fa rehefa tsy aoriana kely azy dia hitombondray ny kapoaka. Ary ity zodradradradrainao. Aza dia manao an'izany re ianao ry ny jifa. Kapoaka ray ve dia hanahirana antsika e. Dia izay tsika izy dia hatsangantsika ho zanaka. Ny hanangana azy ho zanantsika sy olana amiko. Fa ny hamelona an'io mihitsy ny raharaha. Atao teny rana tsara nga famelomana azy. Keny e, raha izany foana dia ekeko. Zao ary adidinao mamelona an'io mandra-pahafeno ny 12 taona. Tandremo ka mitady ety amiko na ariary aza. Fa tsy aferan'ny jifa izany. Ianao no te hitsipona zaza narinako. Ny vavantsika roa ihany ny adidiko, mazava. Tsy maninona e. Efa raisiko toy ny zanako ty dia adidiko. Dia tonga bata izy. Mangina lesy mangina zanaky neny a. Ndao atsika mianaka. Zaza mangina mampirety. Efa reraka ngeny iny. Zaza
Mbola matitra ihany vetsindry. Marary kosa angamba ty zazy ty matoa ny lavaliny ka. Dia raha marary aiza ilay tavolitsapona azy. Andro mandro mamay be koa ny andriny. Dia ireo fa tsemboka be. Oka monky izay izay tsy maintsy hitaraiky amin'ny dokotera indray. Tsy maintsy mamora ny nenina misy na tsisy. Ary manina mora raha mety peratra mariazy misy njivy ty. Nefa nivoady nataonay teo ambony alitara moa. Sa mety korangaty a. Io mbatambatambazany ty madamo ty vidy azy. Madamo Ndre ty fitafy nisy mianaka toy saringo bordabo. Mampalahelo ery le zaza eny tanana. Mbola maro tokoa ny reny mizaka azo fijaliana toy izao. Mba haizara ny ray miteraka ny tono zazy tono loto toy izao ny eny aminy. Tena tsy mitodika marina izy. Madamo oe, azafady kia inona ny tadiavindry izay? Manaona tompoko dia misaotra indrindra. Miala tsiny aloha fa manelingely le. Tsara avy ianao madamo. Tsara ava koa ianao. Ndry alikalika kely ery zanaka madamo izany a. Lakely. Ny anao koa raha ny tena alikalika keloko. Vavikely izany. Ary saika kambana angamba ny zanakitsika sy ianao a. Saika kambana angamba. Eto hoe mba ho raisiko. Ho raiso no ty zanako ty nefa lotony angetsy ireo e. Tsy omeko raiso no ny zanako. Mbola maloto velo io. Tena miala tsiny fa tsy mety ka. Tsy mety raison'olona ty zanako ty. Madamo mba raisiko a. Zange tsy mpangalajazy. Ina ihany ary mbola izy anty ramatoa ty. Zanako matio be ty ty omeko olona maloto velona ohatran'io. Ny zanany ara tsy voakarakara ny akory. Izay atondrianao ry lazaina fa maika ka. Avelao aloha izy akaty amiko e. Tadidinao moa ilay tenin'i Jesoa hoe aza rarana ny zaza fa avelao anatona. Toa marina ny voalazany ty. Ve mbola misy olona mahalala an'Andriamanitra ihany amin'izao vaninandro anjakan'ny fitiavan-teny izao. Mahonena tokoa fa ny olona milanja ny azo fijaliana toy itony sisa ny mahatsiaro ny tompo. Tsy manena fa omeko anraisiny ty zazy ty. Ty ary izy raiso e. Dia tandremo so folaka ny zanako a. Misaotra. Ndry kely. Dia tena tsy mitomany mihitsy zanako madamo. Jereo nefa mamitsaka be. Ary dia mamikitra mafy aminao mihitsy ingeza ny zanako izany. Eto ty amin'izay ka. Mandana amin'izay hono makany amin'ny eny eo. Ndry tena tsy mety miala ety atsandroko anie izy izany. Sao dia mba mpangalajaza ary ty ramatoa ty. Mety manao zavatra hafahafa angamba. Raha tsy izany ve hamikitra be eny aminy zanako. Tafita, avy aty amin'ny eny a. Avy aty ny zanako. Mandana hono le tsy makany amin'ny eny a. Mandrina moza ny zanako izany. Fa nataonao olona tampoka teo ary ny zanako e. Ka tsy mety miala ety amiko ny izy. Izay no mampitomany azy ohatran'iny. Raha folaka natapaka ty zanako ty dia ianao nasaiko miantoka amin'ny fitsaboana azy fa dia efa miteny aminao azay a. Ary lazao izay hitadiavanao afa maika aho a. Izao madamo. Sao dia mba mahasoa anao a ty amin'ny ratsan-tanako avy Dry, toperatra mariazy. Kofe mamatotra amin'ny fanambadianao ve dia ahasoa aho ozy ianao? Ie, peratra mariazina tokoa madama. Saingy amidiko. Io moa madama, mora be ingeny andefasako azy. Tena fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izao ataonao izao e. Aoka izay atambatr'Andriamanitra tsy tsarahan'olombelona. Fa hono fa aiza ny vadinao? Dia ahoana ny heviny raha ohatra ka
Mary izao ataonao hoe mivarotra miperatra mariazy zao izy. Eny fantatro tokoa fa tena vahotana saingy ny tompo ihany no milaza fa mitadiava dia ahitinareo. Raha tokantrano indray madama efa rava na dia hoe naorona teo ambony vatolampy aza mba avidio no madama. Fa inona nefa ny tena antony hamarotanao an'izy ity? Tsy izany madama fa maharary any ity zaza-tanako ity. Zany? Raha zany foana aleoko manome volanao hitsaboana n'io zaza io. Ny peratra mariazinareo kosa aza mihitsy zany. Ka tsy mety zany. Fa ahoany? Ka efa voasoratra nefa aoka nareo ireny ho sahirana amin'ny zanaka nateraka reo. Ataovy zany mba ho fanehoam-pitiavana aminy. Mba saro-tiavana ohatran'ny ravim-bomanga koa nge ianao zany. Ka ohatrina raha ny vidiny? Izay fantatry madama fotsiny hoe matsabo ny zanako ny vidiny dia izay reo miny. Eny, zaho hoe mohanam-bakanao. Reny mitovy aminao aka mahatsapa ny hery firietiny ny reny rehetra. Niarerahan'ny sandry mitrotro, lamosina folaka amin'ny baby. An'izay ilay reniko nahitako masoandro. Ary ny akosa, izy ilay nibedia tamin'ny nanandrana ny kino atserovako azy. Tandremy sao miteraka tsy manambady. Aiza mifidy olomendrika hitatana no avindry. Atsao tsara ny tokantrano hoe ary izay aso ny ankonana ny masoa. Asa ianao raha mihainao fa malahelo ny foko. Mbola misy reny ve ihany ka sa manary ny menaky ny ainy? Mbola misy reny ve ihany sa manala ny zanany any ekipony izay hita anjara masoandro amin'ity fiainana ity? Kare matama asa tohizana tsono hoe tsokizay. Tsy natao ampitomany zany ka alahelo miserana ihany. Fa piki-PDB reny vidiny peratra iny dia izy fidiananao fitafiana ho an'io zaza io. Aleo mba adio sy hitafy tsara toy ny zanak'olona izy. Zoany raha teo zany. Etsika ray aman-dreny mantsy efa hita ny fiafaran'ny fiainany. Misaotra madama. Ilay Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny hamaly fitianao. Tsy misy tokony hisoranao ny amin'izany. Izay hatafitan'io zaza io atao. Aza atao sakany izany fahantrany izany fa atao fitetezana hiampitana fotsiny. Ny azo fijaliana izay lanjainao no aoka ho bainga hivadika ho vokatra raha-pika. Tazany ny vodilanitra amin'ody masoandro fa ampamelona amin'ny fanantenana ao aminao. Izay velomina mianaka dia tohizo ny vavaka. Nareo kotoraka izany. Dia ireo ane tsy miala ty amiko mihitsy ny mason'ilay zanako madama. Izany eo aminao mihitsy angamba izy tika. Hainao efa ato. Fa mbola taizanay moa nareo mianaka. Ato trano tsisy afo mirehitra. Ny trano mikorontana ambony ambany. Notra rangaminy tsy misy vehivavy ato tranoko. So ndraika mbola nilozanao ny fosa sy nanoko resaka tamin'ny soa. Izay toetra inge ny tena tsy tiako indrindra fa niteraka korotana amin'ny fiarahamonina fotsiny inge zany. Ny andro mifampiresaka. Mbola nandeha netsina re izay mianaka. Sady misy zavatra tsara be mividinay mianaka ato Lanina amin'ny zavatra lafo vidinay angamba vola fiantsenana. Efa nilaza nge fa tsy mpamboly voly. Zany ihany ny sarahako tamin'ilay vadiko taloha. Njivo atolory ange io ratsan-tananao misy peratra io Fa atanao inona ny tanako Azoko esorina ve ty peratra amin'ny ratsan-tananao ty aloha Tsy esoro fa tsy misy dikany tsony io mariazinay azy efa navaliny taona maroko. Jereo tsara ary. Ampitovy eo amin'ity peratra vao novidiko ty ny peratra amin'ny ratsan-tananao iny. Ndry Fa inona mampitsamboatra tampoka anao tory Njiva? Fa taiza ianao mividy an'ity peratra ty ry vero? Aleo tsy lazaina Njiva hoe olona sahirana ny mivarotra an'ity tamiko. Lazaina indro manko fa makambioka ratsy any amin'ny hafa any. Tany amin'ny mpanamboatra firavaka rery Njiva no mivitianako an'io Ary ianao ty tena be rendrarendra. Tsy lafo be ve zao vidiny ty? Ka zay indrindrako. Nanabangako hividianana an'io vola etsenana ato trano. Ty adalanao ry vero. Maninona peratra tsy atao inona io ve mividiana lafo be? Ilaiko io mato vidiko ry Njiva. Ho ataonao inona?
Raha zany adesirako zany aloha dia efa tena nariko tany andavabako mihitsy io peratra io e. Ary eto makaty mihitsy ho alina e. Oka rery ny jiva. Oka moa e. Vola be nge ny vidianako an'io e. Ary aprimo malaky. Mividy peratra veranga dia atao mitovy amin'ny anahy. Inona nefa ny antony tsy hitiavanao an'io peratra io e. Mitovy fitiavana sika mahatonga fanambady. Vehivavy mirediredy ty. Andana karakaro sakafo fa tena anao naka. Apirina n'ity vetivety aty hikarakara sakafo re a. Vivandry finjavatra ve sa ahoany? Mitovy amin'ny peratra ny vidiny very mihitsy le peratra napetrako teo amin'ny ratsan-tana amin'ny fanja tamin'ny mariazinay. Zay fanja telo mianaka. Nanao zay prédisy fetra zanakay. Zako matala. Ina moa mbola esako saina amin'izy telo mianaka e. Tsy ahita fika milomana azy menadany ve fanja. Honoary ny jiva. Manahoana tokoa moa zany raha fanambaditsika e. Toa tsy asianao resaka mihitsy ny le izy. Ty vehivavy ty ve mahalala ny lalàna mariazy sa ty e? Mba fantatra moa fa tsy azoko atao tsony manao mariazy fanondroany. Dia iray trano tsy vita ninina fotsiny zany ty tsika asianao. Ny mitaribady tsy lasa bodiontra ngeriny jiva hianatra eo anatrehan'ny fiarahamonina. Raha resaka raharaham-panambadiana aloha dia tsy miditra amin'izany aho. Andray? Afo nandoro ny lambako navy tamin'ny mariazinay sy le vadiko teo aloha. Zao rangako tsy vita hatramin'ny divorce. Manirikirity. Sano mba fisainanao neriny jiva e. Dia tsy mba manana fo mangoraka kory ianao tamin'ireo zanakao navelanao dia izany reniny rery. Ka izy angany terena nanamboatra an'iny. Sitrapo ary vokatry ny fitiavana. Aleo mba sahiranao koa izy amelona azy. Hatran'le raha matony varitra peratra tamiko indray andro ty tamity. Efa mba madiodio kosa izy mianakako. Fa mitafy akanjo madio ny zanany. Niraisiny reniny tokoa ny torohevitra nomeko azy. Aleo asaina janony jiva ny fiara dia iresaka amin'ny aka. Ny jiva, aleo mba mijanona eo ny fiara fa iresaka amin'ny tsiramato itsy aho. Olona tsy fata-piaviana io ko. Ndao ande. Anatanao ny ampiangonana fotsiny angia dia iverina ary very hoe. Mbola andany fotoana eto indray. Eo amin'ny 10 minitra fotsiny ihany ange ny iresahako aminy. Ary angana ary ianao hanika. Vetivety ahy e. Ty dia vehivavy tapo mihitsy. Olona ohatran'io raha mba iresanako. Marikoriko ana mijery ny zanany asa. Izy mianaka. Fa tsy ianao ve le madama ny vidin'ny peratra ny iray andro iny? Tsy tadidinao tsony angamby e? Ka nandeha irery nge ianao tamin'iny sady tsy mitondra mpamily e? Tsy mpamiloko iny fa vadiko re a. Ndao nareo mianaka mandroso anaty fiara dia miresaka. Ko aleo eto ihany ka. Fa manino? So dia anahirana mivadinao io. Sady izay mianaka koa nge maika ho any am-piangonana e. Andao rehefa tsotra be io vadiko io e. Ndaho ary. Nefa aleo re izay mianaka iverina fa mbola maika ka. Maika foana. Sotomoko mihitsy ianao ho any rehefa tsy handeha. Tsy maintsy miresaka mivadiko ianao. Andao? Ka moa madama. Asa sotomina ohatr'izao re ahy e. Ka aleo izay mianaka andeha fa tara. Vero a. Mbola tsy vety any ve ny resakareo e? Avelako eto anao fa entiko ty fiara ty a. Mandehana re madama fa ohatra ny teny efa miantso anie le vadinao e. Andao mo rehefa aterina ihany am-piangonana nareo mianaka e. Sa hiaraka hivavaka amiko? Za mihitsy angamba ry Vero no andrasanao eny a. Maika ho afa taperiny ny resakareo. Mba andraso kely re enao koa dia sarotiny ohatry ny nenina. Idinako eny mihitsy ty rehefa ela loatra. Ka ho avy ahaka anao eny ry Vero fa ela loatra. Ino ny vady madama fa tamy. Ka veloma madama. Andray dia lasa ve enao e? Andraso moa e. Andraso. Menatra ny vadinao madama. Veloma e. Fangano anao ratsy menatra. Vehivavy inona re zany sarikenatra zany. Enao ty dia lehilahy tsy mandinika mihitsy ry jiva. Manala baraka ohatry ny niny. Tsy sitraponao akory no atao. Ny olona mbola tsara resaka ny kotabaisina ohatry ny niny.
Reo le olona nitsoaka noho ny adalanao. Ny tenanay aza endry a. Akamanareo ny vondrakondrafana. Lalana jereny e. Andreraka. Lehilahy lehibe toy ny mbola manao fety fitenim-boto ihany. Hafa misy tony vehivavy tonika. Ianao angamba tsy manana reny niteraka rinjiva. Aza te manao fanontaniana daladala rerifero a. Zaniko. Fa hiverinao izy re siny be mangarona hitako masoandro. Ka mafy loatra ny fakahalanao ny reny mitovy amiko. Fa iza tokoa ny reny niteraka anao io e. Ka ina moa tokony rarahiko azy raha tia izy tsy nandevona ny nofony ho any ambany rangolahy. Tray. Tsy famporafesana natao amin'ny papa venona amin'ny noho ny tena. Avela ho any zany fa tantara efa mivalina ka. Niditra indrainao ihany zany namono ny reninao tena. Vady mariazy ve dia hitsakitsahana. Lehilahy tokoa ka tsy mba manana fony reny. Ny reny no nitondra ny mafy sy ny mangidy indrindra. Vao manomboka mitsaika ny zaza ao am-boakany ka hatramin'ny hitondrany ny tokantrano. Toetra ny olovaina tamindrainao tokoa ny ianao rinjiva. Vao profaratsiansa tokoa fa mitombina ny fisian'ny hérédité génétique eo amin'ny olombelona. Dia faly irenao manakina ary tianao tsy azona taranaka. Moa tsy izay mifanirianao? Tsy izay mifanirianao? Satria ny jiva tsy te hisahirana amin'ny fameloman-janaka. Lehilahy kanosy ianao e. C'est vrai. Tafaraisa medalitsika fa aza mifanakihana. Ary zao foanatao ny fifaneraserana amin'ny vehivavy iny. Mazava. Natao hanavitra ny reny mitovy amiko ary njiva. Noho izany tsy voasakanao amin'izany a. Dia toy izy ho hitako. Inoko fa ho faly nentra mahita an'ity bulletin de note ty. Sady avec mention mihitsy a. Ty mifanomezana omeko azy amin'izao fankalazana ny tsingerin-taona naterahany izao. Andraso fa hafeniko aloha. Pretty, fa taiza ny dirandrito tsy hitako akory. Bon anniversaire maman. Misaotra kely zanako. Ietsy aloha finiko mihitsy maman e. Arabaina aloha fa nahatratra ny anniversaire a. Dia oka izay na sy fitsaliana lanjay maman fa ho toetra fiakarana ho amin'ny ho avy reny. No ary Pretty zanako. Ny azo tokoa ny vanoko lakana dia ny tanana ndreny ny tsara. Indry le raha nitonga aina ny tsimiko atao akiboko dia tongolombelona. Tovovavy erindry izy izao ary isan'ireo avaram-pianarana. Avaram-pianarana tokoa satria tsy ny kely soroko maman nandefa anatin'ny an-tsekoly. Maman, inona ny mahafanomezana omeko anao amin'izao anniversaire anao izao? Ndrasa aloha akity maso maman dia resty. Ouais. Pretty, tout bulletin de note? Andray sady avec mention, nisonitra classe terminale zany ry izao. Eny tokoa ry maman. Andray misaotra anaka. Tena sambatra manana andry. Fina indray moa mampitomany amin'ny maman amin'izany. Aza salovanina ranomasy moa ireny fankalazana ny tsingerin-taona naterahanao ka. Ranomasym-pifaliana ihany anakany a. Raha mba teo mantsy. Iza ry maman? Ka i masera mpampianatra andry ireny saiko lazaiko e. Fa manina tokoa moa zary maman nataonareo vavy tokana fa tsy mba nisy firaitam-po a. Raha mba fantatrao mantsy ry Pretty nisy kambana taminao fa natsipiko teny amin'ny lalam-by an'ora maka. 20 taona lasa izay. Sendroara fantatry indray izany. Maman? Fa mazary indray ianao e. Maninona no ohatran'ny malokendrika tamiko teo? Sady tsy valia maman akoatra ny fanontaniako e. Ina tokoa moa ny fanontaniandry teo? Tsy izany ndray tsy fa lasa tany amin'ny fetin'ny taranaka kalazainao fiangonana amin'ny alahady avy izao saiko a. Fetin'ny taranaka? Dia sika sy maman indray izany ny taranaka indray amin'ny oko. Indry koa dia be vazivazy. Fa maman aloha mahay manodinkodin-dresaka mihitsy e. Roviana ihany ho maman ny anambady. Efa amin'ny andro an'ilay zandrika ange ahy e.
Tsy hanambady sonina eny ary tsy hiteraka. Everindry fa mora moa ny entin'ireny mpianakaviana. Efa fantatra na zany aza tokony hanambady ihany maman fa tsy ampy fitiavan-dray eto tokantrano. Ankoa zao samy mitondra indray ny tany am-pianarana daholo ny ankizy rehetra mba hanatrika ny fizarana bulletin. Nefa nangasy azy fa tsy nanana. Fitiavan-dray? Dadaoko. Fa tondry ina nefa fitiavan-dray raha zany indray ka tsy ilaindry akory ny fanehoam-pitiavana nataoko amin'dry ireny Andray ry maman. Tesitra tamin'ilay teniko teo angamba izy. Miala tsiny maman raha natesisanao ilay teniko teo Ka ndry manafotoanako. Oka re zay ry maman Ary avy moa eto an-tsandroko Aleo fa esoriko ny volo fotsy maman. Dia mba tantarao angano ohatran'ireny fahiny aka. Tovavy be io koa ve dia tantarana angano Indray maman. Ndre lasa mipitrapitra ilay zanako raha vao nampiakapio taminy antsoiko ve natona tesitra tamina manantany mikasika andrany izy. Zono ve zany? Eny tsy fidiny sara mba misy reny any mizaka ny mafy toy izao mahazo azao. Engaveko ianao mba ilaza ny marina ny mahakasika andrany fa tsy hanafana ohatrany zavatra izao. Valko taloha rajaravaraparapitsyfoiko reoltira sibararapy tafita sy ny mamoa tena mampalazolo vao ena ambe folo taona monja tena mamy lava ny fitezana avy amiko ve sa avy amin'ny jiva no mahatonga azy toy izao efa tonga taotra ve rabaina ry mama ary efa barary me vola mama sa mamikitra karabany tsy mety zany fikandrabaina zany Reny miteraka anay ve dia vela iady reny amin'ny fiainana. Tsy mety. Aiza ianao rabaina? Voatao anevitrao fa tsy mazavy ty resaka ty Tafita, marenina re ianao mba mahaiza miaina moa tain'Andriamanitra ianao. Ferao koa zany miraisy kobakoba amin'ny rabaina. Mangina ho ahy ianao. Ay, ka kompakisa tsara renareoko. Venezuela Tafita Very le bantkele Tena zeray mandre titer Rabena Sao dia tsy raro loatra kosa Reraky ny batalazy le bantkely Momoka sandrany Tsirarany rabaina Tsirarany Tena tsy mitindroray tararaka kosa ianao Aiza rozoray fa mbola tsy fery valo amby folo taona re zay Aza dia manao ranomasy toka rery Tafita Mamenatra raha mba misy mandre any nananana Jalo aza izarakareo Ohatran'ireny kaboto reny veranga Tena mijaly Taka zanak'olona rehetra Rabaina Meo amin'ny mamany volan-doavany ofatrano Niofa-jiro koa ke mbola tsy voaloha Tamin'izay sakafo tsy zaro Vatolazo mafy dia mafy Tena tsy rano kosa Rabaina Aza hodira farina ragaza ane Zary ve mba fitiavandray aseonao aray Tafita Tain'Andriamanitra ho ahy ianao marenina Any marina ny any tomaniko eto ro mama Manao tsinitsiny naneniko nahitako masoandro lehilahy io Tsy mahatsapa firy ny tena entiny reny
Mbola mankina ihany verao reny raha lona zany a. Tsy matahotra an'io lehilahy io ary mama. Raha tera-behivavy koa rety e. Tafita za miditra ao amin'ny efitranonao ianao. Mengavy ianao ry ary Tafita. Za reninao jerena. Avy ianao ajaka ny demokrasia atao amin'ity tokantrano ity ry mama. Ohatsy efa reraka mama amin'ny fitadiavana volam-pandrianana ity tokantrano ity. Raha mbola tsy mitaraina reraka ary Tafita dia aza korontanina ny rainao a. Aiza koa re didy entin-dra bainy re. Motsy ny ray mpianaka vila no fitaratra ao anatin'ny tokantrano. Loatra ianao neny tena tsotra. Raha ny sitrapoko dia efa ely io lehilahy io niala tato anatin'ity tokantrano ity. Rainao ange io Tafita e. Na raiko azy io rehefa tsy mety ry atao dia tsy maintsy anarina fananarana natao an'ny rehetra. Na ray aman-dreny ianao na zanaka ao anatin'ny tokantrano. Oka mory Tafita, mipetraha ianao. Eny hipetraka tokoa ary angina satria neniny angavy aho. Tafita, efa nisaromako ao ambony latabatra ao ny sakafonao. Mandehana amin'ny sakafo ianao fa mangatsiaka. Fa ihany fitiavan-drery. Mama? Eto fiheloka ianao. Oka mihitsy aloha fa mamofona toaka be mihitsy ny vavanao ka. Kely lefitiry Tafita. Sady mikata be izy izany. Laza mpanao batilazy be moa dia azaka sy mba mikata be ohatran'izao. Petra tsara. Manara-maso ihany no azony lahatao. Ary andeha hiposy angamba izy izany. Ohatran'izao tokoa izany laritra fitara-mba tsy misy orony mamantamin'ny fianarana. Inona koa azy ny anaran'ity ban'ity masoa e. Sao dia mpanendaka azy ity. Jereo anisany mifandrafandra ny ahy. Ny akanjony amin'izany maloto sy misy jerena azy. Oe, lasa nindrivotra ny kasketiko. Ahoana ny fomba nenjehako an'iny? Aza misahirana manenjika an'iny rehefa aleo alaika. Sao dia tsy mety. Tetsaroko indray. Dia mba satria fa tsisy akan'iny intsony raha lasa ndrivotra eo anie. Sady manendrika andrinity ange ty satroko ty izany. Izany ve? Ianao koa misaotra? Tsisy fisaorana. Maika hibosy angandry izany? Miditra amin'ny sivy za io. Misaotra indrindra. Bandiko eo moa ty tsy manana moto anaterana andriko. Tandre ihany fa mbola tsy afaka e. Za inge tsy niteny ianao hoe atero e. Ianao koa ary ty efa nisahiraniko nanenjika ny satroko inko. Andraso aloha e. Ty mba misy gala ataondry gote. Ohatra e. Ty mbola hanome vola koa ve ianao? Ka nitazomy ny fidiananao zikary. Ny fidianana sora indray manana ka. Efa nomeko ataonao gote iny dia raisy moa e. Fa koa ty bandy ty ka. Manambola omenao izy nefa tsy manambola fidianana savony. Maloto izany e. Ary sao dia mba tetika ataony ary izao. Fa hono a? Inona ngany asa ataonao io? Mamenatra ihany ny laza azy amindry. Fa ngasa ratsy. Mpanendaka ve? Na sapa-makitrano? Kosa e. Tsy izany ka. Raha ny tena marina dia manao batilazy no asako. Batilazy? Andehan'ireo fiara fitaterana entana izay tonga eto dia mitatitra ny entana ho any amin'ny tsena. Ve ilazan'izany koa ve dia mahamenatra. Rehefa tsy mangalatra ny an'ny hafa ianao dia izay ka. Fa ahoana kilasy fa firy tokoa moa ity? Kilasy de terminal. Mbola samatra indray manana ray aman-dreny hanosika amin'ny fianarana. Ny tenako ange teo amin'ny kilasy primaire ny mijanona. Ndre
Nga izay hoe ray aman-dreny mahavita manosika ny fianarana ny azo ao ny reniko mba mampianatra ilay reko fitsoka-didy indray mitsotsotra ny hoany. Mizaka ny azo fijaliana irery izany ny reninao io? Tantara lavabe ny amin'izany tovolahy. Za koa mbola maika hianatra sao dia tareto. Raha mbola hiantsika dia ho tantaraiko anao ny toy an'izay. Fa ny afatra kely aminao dia izao mba hatsao ny renina ahitana masoandro. Ninona fitiavan-dray dia tsy asolo ny fitiavan-dreny izany. Efatra ny amboka mantsy ianao nitondrano mafy. Eny, tena tsapako tokoa aloha izany. Tsy mampidi-boly dada. Neny no mamorona tsy misy ao an-trano. Mampirafy dada. Gineniko maty vono. Marary ny ankizy dia ineny ihany no mipopopopo makany ampitsapa. Maninona moa raha foanana mihitsy ny lehilahy eto amin'ity tany ity. Tianao koa izany isan'ny foanana amin'izay. Aleo foanana any amin'izay tsy misy intsony ny ray mpitsoka-didy. Tsy ny ray rehetra kosa ange mpitsoka-didy fa misy ireo ray efa zatra manimbasimba ny asa vehivavy. Angatadalana aminao aloha fa mazotoa. Eny ary dia mirary soanao lasa olom-banona. Ny fianarana no fitaovana entina mandresy amin'ny fahantrana. Izay dia mazotoa ary. Misaotra. Anjarako tokoa moa izany ny karakara sakafo androany fa alahady. Dia ho karakaraiko tsara ny momba ny lary tafita. Tia ny anjara sakafon'ny lery. Aleo hidina tsara aloha ny varavarana so misy mahita. Arotsaka ato anaty sakafony tafity pozina mahery ty. Efa voaomana ve ny sakafo ny jiva? Vero. Efa tonga ianao? Tao ny rava aloha. Niravaina aloha mihitsy ny fivavahana fa mbola hitsidika tokantrano maromaro mopera. Ary sakay anga iny tananao iny? Siry ty napiko sirany hafa somary natsatso. Raha zany meo aty koa apiko ny anako. Mitovy fitiavana angetsika Sira tsy lanim-behivavy tony tsy mety aminao. Nanomboka oviana koa ny sira tsy lanim-behivavy izany ry Njiva. Afakely koa nge izany tramony izany Aleo dorany ty poziny ty fa ho hitany raha vero. Efa miinsista be kiala. Manimba tontolo iainany tony fonony tony fa aleo dorany. Enao ty ry Njiva dia mahatsikaiky mihitsy ka. Ninona? Andao ataony vavaka dia hisakafo ka. Ka tafita nge mbola tsy eo Efa tonga dia hitazary sira tsy lany behivavy zary ohatra zava-baovao eto Tarary izany. Anao dokambarotra zary mihitsy ny teraray rapitso. Efa dorako letsy ny fonony Andramo io sakafo ny se io fa efa nasiko kely. Andramo fa milay ohatra mama zary mama. Fa ino ty ataonao tafita? Jereo fa very daholo ny anjara sakafonao. Vaky tsy nisy ny raisana mihitsy le vilia. Fantatro fa mamo ianao. Ny fanaisany azy aza manimba entana ohatra an'izao kosa Tena very marina le sakafo ny tafita nasiko pozina teo. Ay aloha lahy nefa tsy maintsy ho tratrako ihany atsariana azy. Tsy mamo ro mama fa te animbetana fotsiny. Hitarao fa mitatakoloka hatramin'ny drabainina. Azotona rao fa efa very ny anjarako Ariva ray manoana. Mino fa sy maman'le sira tsy lany behivavy io ka matsiro Tsara kosa ny sakafo ny karakarainao izany Izao tia. Androany aho tonga saina ry maman Eke misy olona mahatsapa fitiavan-dreny mitovy amiko koa any hoany. Misy tokoa saingy vitsy angamba. Fa izaka izany misy ihany ry maman. Ndre fa manina no miseto Ka ohatra ny mampalahelo anany izay tovolahy izay Fa olo tindinga maman koa. Raha malahelo azy nefa tsy midika hoe tia azy akory Asaka iza malala voajanahary eo amin'ny olombelona mantsy izany. Rehefa tianao ny olona ray dia mahakasika
fitianao daholo izay mitranga aminy. Izay ilay atao hoe fitiavan'olon-droa fa tsy mbola mahery noho ny fitiavan-dreny rehetra izany. Fa raha tantarako ny ampahany ny fiainana ho maman dia ho gaga fa mitovy amin'ny toerana misy amin'ny toerany. Renon'olo nanosika azy tamin'ny fianarana. Rehefa taty aoriana nefa dia voatery nesorina izy fa tsy araka ireny intsony ny fianarany. Izay kely vita ny sandra ny sisany ny entiny mampivoatra ny fiainany. Dia hita maman manao an'ireny batilazy ireny ny asa ataony. Ay, andray tena mampalahelo tokoa izany. Mampalahelo mihitsy aloha e. Hafa ihany inge rehetra ny olona nahita fianarana eo amin'ny fiatrehana ny fiainany. Eny ekeko ny fantrana fa ny saina enti miatrika ny fantrana sy ny paikady enti mandresy kosa dia manana tombony kokoa ny olona nandihy sekoly ampianarina zaza fa zavely ho tsy ampy solaitra. Izany anie anaka no antony mikirizako na mpianatra anao na dia sahirana azy fa hono dia io manao batilazy io ihany ve izany no asa ataony? Hita maman. Tsy hitako hoe ny amin'ny maman koa izany. Kefa fahazaran-dratsy indrindra miteny an'izanyko. Toy izay. Dia samy manao batilazy izany koa ny asa ataony. Le mitaona entany ireny izany. Teo amin'ny kilasy premier hono izy ny ala nianatra. Mety amin'izao mampianatra ohatra. Mampianatra? Mba anaty fotonteny kosa izany ra maman. Izany mpampianatra izany ange izao mitena mijaly. Jireo fotsiny izao mpampianatra eny akasy fa mitokona amin'ny tsy fandraisaka rama. Dia angazany ihany fa ny mpampianatra eny amin'ny CEG sy ny lycée azy ireny mitokona avokoa. Ka ny fampianarana mihitsy ene rehetra ny faralandra raha eto amintsika. Avy aiza nefa moa ny andohan'ireo manam-pahaizana rehetra ireo eto amin'ny firenena. Mpitsabo, mpampianatra, mpitsara, ingénieur. Fa hono aloha fa nga dia tena matanjaka be izany tovolahy izany. Izy aloha sy maro bokiboky nozatra izay ihany tena matanjaka moa izany so dia mpanendaka na mpangaro-poso mitandrika. Diso kosa izany ra maman. Olona mitady amin'ny famarinana mitovy amintsika ihany izy fa fitafiany fotsiny maloto sy efa rovidrovitra. Paiza loatra izany tovolahy izany. Tena be any hono ny rainy raha fitantarany ra maman tany aloha tany nefa nanambady azo niteraka io rainy io vao niteraka azy. Lehilahy tsy fankatarànaka izany raha izany no mionako dia omeko ny afatra sahaza azy. Teny an'izany ho maman fa ndray niteraka azy nitsoka dity aza tsy mba hita an'izay masoko akotroko. Fidino amo marary ihany fa zakaina rehetra. Maman aza nazaka dia izany reny izany fe ozy izy maman tsy azaka ka. Samyreny ihany ange. Fa tena tsy hita mihitsy ve ho azy izany ra maman misy an'io reny niteraka io hatramin'izao. Indray pirety fanontany makasika indray. Ina reny valiko hoe ndry manontany dia averiko amindry indray ilay fanontaniana hoe iza ny navita ndrehatra izay. Ny fitiavan-dray sa ny fitiavan-dreny? Izay indray maman fa tezitra. Inona ary ny antony matohana amin'ny fonofoana raha vao mba manontany an'izany fanontaniana izany amin'izay raiko ny fitiavan-dreny rery maman. Ay, dia aza verina amiko tsoa izany fanontaniana izany. Tia toetrako tsy mikiova mihitsy. Inona reto andoam-padriana rapainy reto? Tao zavatra ny fomba sasy tony izany le nilazainy rapainina hoe sira tsy lany behivavy. Ary hoe andramana tao amin'ny loka. Tady mety matsiro angambe. Miako ange voadona ny anjara sakafoko tamin'iny dia tsy nandray an'izay tsirony Milay rangaty fa aleo alefa ato anaty sosy Ampangotrahana tsara ny menaka anaovana sosy azy miaraka amin'ny voatabia sy tongolo. Mafana izay ka. Ary aloha rotsaka amin'izay. Tapita! Maman? Maman koa nga manaitra. Maninona Zao tsy voarotsaky ny olona ny sira tsy lany behivavy. Ao jereko. Tsy tindray ve ilay sira nolazaindrainao Teo andoam-pandriana andrapainina mihitsy teny no hitako. Aleo aloha arotsaka fa mangotraka loatra ity menaka ity. Tafita, vakio tsara hoe io soratra amin'io.
Ohatra ny manjavozavo ny masoko manko. Hoay le ty manino saika maty areniko na aminona le izy. Ba dia inona loatra ary no antony mama? Raha mba fantatrao mantsy ry tafita fa tsy zanany naterana ianao fa nitsimponina teny amin'ny lalam-by manoatoana ny fiainana ianao hoe anoka faratra amin'ny fanapoizinana azy. Tao tsy mamaly mama. Inona ho any no antony izao fanapoizinana izao? Izy raha ianao no amaly ianao izay antony ry tafita. Efa hitanao tsara angamba ny fikelezako aina ho anao. Tsarovy tsara fa tsy misy mahafoy ny aino an'ny zanany afa-tsy ny rena. Eny fantatro tokoa izany. Ary mino aho fa tsy avy amin'ny mama mihitsy no antony izao. Saotra n'Andriamanitra isika fa mbola tsy voarotsaka tao anaty sakafo ty poziny ty. Ty poziny ty kosa tehiriziko tsara ho vavolombelona izay iseo rahampitso. Mino somana tena fa hotody eo ambavahadiny marina. Mino aho fa tsy maintsy ho hitako ety amin'ny manodidina ety ny tovavy. Ora ohatra izao ny fandalovana eto amin'ity toerana ity. Zanakiza loatra re ny tovavy iny. Tsy manandray olona izy fa le reny mitondra 5 volana kibo no manosika azy amin'ny fianarana. Mofe tsy mitovy ny fiainako ihany izany. Ary izany mbola tsy mandalo ihany. Ary inona ary ny tonatonanan'le Carla io ity? Ary tsy manao bakilazy izany le ty fa mirenireny ity. Dia anary teny ety amin'ny arabe koa lara zao no itoy. Aleo iarahana maso ataony. Miandry olona angamba izy izany. Tsy mihevitra izay asa fa mandany fotoana amin'ny zavatra tsy misy antony. Tara marina. Aleo somary andeha mafy fa sao dia ampany ity ny surveillante eo fa vahady ka tsy ho tafiditra eo ndry. Tena efa latsaka fefany ny amin'ny 7 maraina marina mafy. Dita amin'ity le tovavy nandrasany lavitra vita. Aleo arahana vetorina dia tapenana ny masony. Inona ary no ataon'le Carla ty? Sao dia mba hanendaka ary no ataony ety e. Jereo fa arahan'le reveorina le sipakely. Atao atrany letsy ry tafitaka. Izao tokoa ve le hoe zaza nitsimponina teny amin'ny lalam-by e? Inona no ataony lary ny jiva? Anavitra ny zazavavy io raha endahany sa hitaza-potsiny? Aleo tsy hetsika ato anaty fiara aloha. Kay, vonjeo! Misy manapina masoko, mpanenda! Tsy mpanendaka vilivily e? Tsy tadidiny indray ve za? Ay le tovolahy resaka tamiko indray andro ry ianao e. Fa manina kosa manao sangaratsy mahery e. Ary aza tazomina mafy be ohatran'izany ny tanako fa mba menatr'olona. Ndray koa dia efa sarokenatra. Ao ary fa isoriko fa voaramena be ny tarehindry izany. Inona ary samy mahazo anazy izany? Marina tsy mitobotoboka be foko. Kanjana tsy mety hiala nefa le tovolahy. Olona tsy fantatro ity ka. Lasa mangovitra trano lohaliko marina mafy. Ary toa mangovitra ny endry izany? Matahotra. Mihevitra fa mpanendaka ianao. Ka aleo andefa sao dia tareto. Fa hoaiza sady indray? Avelo ny tanako fa aza tazomina ka. Menatra ho azy afa esory. Tsy mahazo mandeha ianao raha tsy fantatro ny mombamombanao rehetra. Na ny anaranao aza ange mbola tsy fantatro kory. Tokoa moa. Iza raha aloha ny anaranao e. Dia mba esory moa re ny tanako azafady a. Dia aza mpanjinina be ohatran'izao fa mba malala menatra. Dia koa dia efa sarokenatra. Za ange tsy nenandry e. Ka ny menatra anao ako. Iza aloha ny anaranao? Tafitanao anarako e. Anarana tsy dia tiako izy io fa anarana ohatra amin'ny manesoa zany. Dia faly mahafantatra ny tafita ry e.
Ianao kosa nahoana koa moa lazainao fanarana manesy ny tafita e. Izay ange safidin'ireo ray aman-dreninao anao e. Ka tsy tiako koa maneso satria anisan'ireo olona tsy tafita tamin'ireo tanjona nokindraiko ny fianarana ny ala tena ny asa tsy mendrika aleoko kokoa aza atao hoe fetrano anarako mba ahafahako mionona fa izay ny fetra farany. Raha fetra indray anefa ny anaranao dia tsy afaka mihoatra makany amin'ny tsaratsara kokoa ianao. Ka rehefa tojo eo amin'ny fetra tsy azo ioarana dia efa tojo eo amin'ny tanjona iriko. Tsarovina efa fa lanja miakatra ny fiainana ry tafita. Ny andresin'ny fiainana ny tanjona. Ny tena fahombiazana koa dia mifandresena ny olana. Eo amin'ny fiainana nefa dia ny fahantrana ny vato misakana tsy fahafahana mihoatra. Mitoetra ao amin'ny olombelona mandrakariva nefa ny finoana sy ny fanantenana andresy. Izao ny fony kilasy de troisième dia tsy niala tao am-bafako ny hoe mbola ho avy ny maraina. Tsy ireo fa hitsidika ao am-baravaranao ny tara-pazafana lefa amin'ny masoandro ny palika e. Sady tsy mahandro izany tsika ry tafita fa sahirana fotsiny a. Dia ny feno fankahirezana daholo ny ambaran'ity tovovavy ity. Hitako amin'ny endriny fa olona be fikirizana tokoa izy. Olona te ho lasa lavitra ny fiainana. Ny fitiavandray tokoa no hitako tsy ampy aminy. Manjindre tsika lefa nitavany ery mampivelatra ny lozo milofika vao maray. Ohatra ndre to mangano any ny masony tafita fa maninona. No le teniko teo ve? Tsy noho ny teninao fa noho ny fanontaniana mikikiny saika. Zareo amiko ara dia amaly anao e. Nahoana ary any nataon'ireo ray aman-dreniko tokana ohatran'izao e. Nahoana tsy mba nasiany mpiray-tampo amiko teto tany. Nahoana ihany koa. Oaka izay ry tafita. Fanontaniana mety efa mivantana ty amiko koa izany. Ary fanontaniana efa napetrako tamin-dreniko indray andro ara fa mbola tsy mivaliany. Tokana tsy manana mpiray-tampo mitovy amiko koa nga ianao. Mirazotra ny trangam-pianana misy eo amintsika ry tafita. Raha tianao ara dia ndao ifandray tony mpianadatsika e. Mpianadana ny kisendasendra fa tsy nateraka ireo ray aman-dreny. Ifampitondra ohatra ny mpianada? Fa inona no nampivaly mainty ianao tampoka teo? Tsy mety anga? Totsika ny saiko izany hoe isika hijanonao mpianada izany ko. Efa fantatra ry tafita. Nasa koa izany mitoraka izany ihany e. Saingy tsy mety fa tsy fantatro mazava ny fiavian'ireo ray aman-dreninao. Raha mety re dia aleo hijanona mpianadako sindrasindra ihany tsika e. Izay ny fetrany. Tia sipy izany no ankiziny lery. Ary nasaka sipa manjakely sy lery a. Tsy dia hita ry tovovavy. Marina joary mitafita amin'ny lalam-bikondrira vao mitondra vohoka eo. Leo hiala fa mbola maika hiasa. Raha tsy diso mieritreritra dia fiaran-drabainana ilay randaro teo iny. Inona nefa no ataony aty amin'izao olo izao? Tsy tokony ho any am-piasana ve izy? Ary fa maninona ianao tsy nateny tsony? Sa nalahelo tamin'ilay teniko teo ve? Mbola misy anjara lala izy any a. Iany iakena raha izay no marina. Ny fino mafy be ny tanako dia netsapety atsandroka izy. Ohatran'ny lasa fahafabe koa nery zazany. Tianina azy any nefa tsy sa. Tafita miala amin'izay ka dia aza finina ohatran'io ny tanako. Avelao any dia fatara. Mazotoary ndre dia mandram-peona indray. Veloma ary e. Isavona izany tovolahy mamonena amin'ny prety izany. Paul tiany fare.
Mino fa tsy tiana kosaka. 12 taona tokoa izay nampitondra injiva azo fijaliana. Tsy tiako hanaranaka amin'ny prety zanako izany. Anariko tsara izy mba hitondra tena amin'izao fahatanorano izao. Mba tsy ho zaza tsisy sy ray ny taranany Angelina. Tena fahoriana manitsy teto tany anie izany hoe arian'ny ray ny lalaka izany. Mbola azo soroana aloha no miteraka tsy manambady dia aleo mitandriny. Mijaly ny ankizy. Tsy ampy ny fitiavan-dray. Mba iriko ianao reny raha mba manitsy lalamarina izoran'ireny zanaktsika ireny fa izany ny tena fitiavan-dreny. Gas Titan Taragas.